ka dia ao akaiky zao fankalazana izay manamarika ny lerena ny fahaleovan-tena ny fahadimy ambinipolo taona dia misaodanareo tsirairay avy tonga nanolotra miara nompo miara nompobaraka teto amin'ity kianja Barea ity aza maiky manaiky ho ankiviny ianareo misy maso ny fananako dia fanay tsara ny fanay maso dia ny fanay rasy fa zao ny fanay rasy dia manakivy foana manakivy ianao manakivy amin'ny tsirairay avy fa ny tsika kosa dia ny fanay tsara izay ame fantasaina ame ny atoa ho atsika tsirairay avy ka teko dia tsotso mahereza ary samitsika hotahina Andriamanitra daholo hiaraka ankalaza feti-pirenena amin'ny karavorona amin'ny kafaliana miomba fetin'Andriamanitra sy dia saka misy fisilono isaorana makasisikaovaly ny fahaleovan-tena zany raha ndika teny arapaky teny dia hoe fahaleovan-tena fahavitan-tena mety hoe hetsika raha ny mpanao azy zany io ny tena ny manao an'le hetsika manao an'le fahavitana misy resaka fahavitana zay moa seny hoe miresaka atsika zay hoe fahefan-tena zany raha dika mantsy zany fitovikevitra amin'ny fahaleovan-tena zany fahaleovan-tena dia midika hoe fahavitan-tena midika hoe fahefan-tena ka rehefa miresaka tsika fahaleovan-tena izay fetina nandikana ny teny frantsay hoe indépendance ahoana zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena tsy ho raisika amin'le dika teny vahiny hoe indépendance fa le tena dika teny fototra malagasy hoe fahaleovan-tena mahavita tena ve isika eto Madagascar indrindra ao ambadiky le fahavitan-tena masy dia zao ny voalohany indrindra ny Marghe voalohany indrindra dia mahavelon-tena ve ny malagasy zay midikany hoe fahaleovan-tena mahavelon tena rehefa tsy mahavita mamelona ny tenanao ianao dia dikan'izany mbola miankina amin'ny zavatra hafa ianao dia miankina amin'ny olon-kafa ianao zay ny atao hoe tsy mahaleo tena na tsy mahavita tena na tsy mahavelo tena velona ve sa maty ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao zay lo fanontaniana voalohany indrindra rehefa ity resaka fahaleovan-tena tsika ny fahaleovan-tena dia adika tsotra be zany eo akaikiny hoe fahaveloman-tena zay mahavelona ny tena tsika ve isika tompony antoka amin'izany na ny vahoaka entina na ny mpitondra tsy avy tsy fidiana sy tsy avahana satria rehefa miresaka tsika tsy miteny hoe fahaleovan-tena ny vahoaka na fahaleovan-tena ny mpitondra fa fahaleovan-tena ny Madagascar sy fahaleovan-tena ny malagasy eo aminy ka ahoana velona isika mianakafy sa maty amin'izao maty tiako tenenina tsy maty arabaky teny dia ataoko hoe mitsipozipozy azy zany mba tsy tenenina hoe mbola tsy maty so dia mitsipozipozy sika ka raha ohatra ka refesina amin'ny fahavelomana ny fahaleovan-tena zany hoe fahaveloman'ny sambatan'olona fahaveloman'ny fiarahamonina fahaveloman'ny isa-tokantrano fahaveloman'ny raha isika raha mitatra mankany afokotany commune distrika faritra faritany Madagasikara ray manontolo velona ve Madagasikara mahavita mamelo tena ve ny malagasy satria eo amin'izay fahavelomana zay no marika voalohany fahaleovana sy ny fahavitan-tena mahavita tena ve ny malagasy tsy miatehatra sy tsy miandany amina tsy miandry olona hafa na firenena hafa raha resaka raisina ilay firenena dia eto isika samy mamaly hoe mo ve mahavita tena tokoa isika tsy miandry ny fanampiana avy any ivelany arak'liany tsy mila fanampiana avy any ivelany ve isika fa mahavita tena ary raha misy ny fifandraisana amin'ny any ivelany mo ve mahasy mandidy amin'ny fanapahan-kevitra raisintsika mahavita mitsikina ve isika rehefa hita fa tsy mety amintsika ny tolo-kevitra avy aminay hoe atao ohatrany zao dia tsy mety amintsika tsy mety aminay io sa manaraka amin'ny bokiny tsy maintsy manaiky ny zavatra tenen'ny hafa sy tenenny avy any ivelany raha raisina ao tokantrano zany dia hoe mo ve tokantrano masiny teny ndikany hoe masiny teny dia toavy ny teny ary tena hoe angaty matapakahatra tsy azo ny atsy terena tsy azo ny arivozonana ary tsy misy fampironana avy amina
firenena na tokon'olona na vondrona manery antsika hanao na tsy hanao zavatra anankiray. De zay rehetra hoe sady masy teny ve tsika masy mandidy satria marodrefy ny fahaleovan-tena ny fahaleovan-teny. Asika ve tiako zegny hoe ny fahaleovan-teny de marodrefy anankiray amin'ny fahaleovan-tena zany hoe masimbava miteny ary tsy terena hanaiky na tsy terena handa zavatra anankiray. Fahaleovan-teny mahavita miteny ary mahasa milaza ny hevitsika. Ny fahaleovan-tena, ny fahaleovan-teny ny Malagasy tsy vaky volo am'izao fotoana zao manao ahoana? Sika Malagasy eto Madagasikara ve afaka miteny ve sika sa mbola misy ny ramatahora, mbola misy ny fefefy tsy afahantsika miteny? Marodrefy ny fahaleovan-tena izany satria ny tena resahana de ny Malagasy rehetra. Fa rehefa miteny an'le mahavelo tena resahana teo, le fahavelomana miainga amin'inona sakafo ohatra. Ahoana ny afahana mandrefy an'izany fahavitan-tena zany, mahavita-tena zany. Raha vao sakafo ny fahavitan-tena de misy ihany koa ambadika izay fahavitan-tena zay ny resaka hoe mahavaha olana, ny fiainana tsy elaozany olana. Ka moa ve mahavita mamaha olana isika rehefa tojo olana tsika eto Madagasikara? Sady hoe tsy maintsy miandry ny hafa hamahany olantsika eto Madagasikara, fa mbola endriky ny tsy fahaleovan-tena ny tsy fahaiza mamaha olana na ny tsy fahafahana mamaha olana. Raha afaka mamaha ny olantsika isika, mahaleo sy mahavita mamaha ny olantsika isika, de izay no lazana fa mahaleo tena Madagasikara. Aiza ho ay isika zany am'izao. Tsy ilana an'ilay tondromolotra amin'ny niveau T3 sy ny niveau T2 zany, fa zavatra iainana isan'andro zany. Rehefa ny ankohonana iray no baikiona ankohonana hafa, na terena ankohonana hafa anao na tsy anao zay zavatra ataony, zavatra tiany atao, de mazava loatra fa tsy misy fahafahana, tsy misy fahalalahana ao anatin'izany. Ka io fahafahana izay aty ambadiky ny Mahaleo de tsy midika hoe afaka fotsiny ihany a. Fetin'ny fahafahana, fetin'ny fahaleovan-tena, afaka maninona de mahaleo amin'inona, mahavita inona isika. Fa ireo zavatra vitatsika sy ireo zavatra efatsika de refesina foana amin'ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny firenena. Aiza ho aiza Madagasikara zao, raha refesina ny taona 1990 no tonga eto amin'ny taona 2024 isika. De ndao refesina. Inona ny vitatsika, inona no efatsika? Ny fahaleovan-tena zany de tsy miankina fotsiny amin'ny famatsim-bola avy any ivelany araka le resaka nany hoe ny findramam-bola avy any ivelany. Arena miopapana ny eto Madagasikara, arena kibon-tany, ny arena an-dranomasina, ny arena an-tanety. Manana isika eto Madagasikara, ka nahoana isika no mindram-bola nefa any amin'ny hafa? Maninona isika no mangataka fanampiana any amin'ny hafa? De ao ambadik'izay samy mamaty sika hoe fahaleovan-tena le resahana. Mahaleo tena amin'inona i Madagasikara? Moa ve raha iresaka zao ny teny, raha tonga eto Madagasikara ny olona anankiray avy any ivelany ka mariky ny fahaleovan-tena, ny fahaleovan-tena araka ny resahako. Mavita ve isika tahaka ny ataon'ny Koreana, ny ataon'ny Japonais, ny amin'io rehefa tonga eto taninay ianao de teninay no ifampiresahana fa tsy teninao avy any. Ka rehefa ho toa avy eto Madagasikara ianao de enaro ny teninay, fa tsy hoe tonga eto aminay ianao de zay revirevinao ihany no ataonao any. Tsy midika akory zany averiko ihany, tsy hoe matikamo hoe tsy ifeny teny frantsay, tsy ifeny teny anglisy, fa ny voalohany de hoe ny fanomezan-kasina ny teny, fampiasana ny teny malagasy eto amin'ny tany malagasy. Aiza manana an'izany ve isika? Faratina ny inona amin'ny Tananan'ny de arahana ny Satanandrina. Manana ny Satana ve Madagasikara? Angamba anisan'ny tafiditra anatin'ny sata mifeny firenena ny teny. Ka rehefa mbola hopany vahiny amin'ny teny vahiny eto Madagasikara sika, rehefa mbola anaovan'ny olona resaka anjorony amin'ny teny vahiny eto Madagasikara sika, rehefa mbola ny teny vahiny no indraindratsika ho lara-pahamehana ifampiresahan'ny samy malagasy, ifampitenenany samy malagasy, de tsy hisy ny asina malagasy, ary na ny fahaleovan-tena aza sarisary fotsiny ihany. Ka eo ny resaka teny, eo ny resaka tany. Ahoana no anekena fa misy tany malagasy? Isan'izany no nosy miparika na ny Îles Éparses. Izay lazaina fa atsika voafaritra sy voaresaka mazava tsara ao anatin'ny fifanarahana ny soniavina
tao amin'ny ONU fa antsika reo nosy reo fa na isika raha tsy samy taky na isika raha tsy samy toky zany hoe mahasamy teny fa hoe atsika reo malagasy nosy reo fa ohatra ny resaka fiaraha-mitantana izany ny resaka atao any Frantsa ahoana ny fiaraha-mitantana an'ireo nosy reo de fahaleovan-tena ve zany mahasamy teny ve tsika fa mahaleo tena vao fahaleovan-tena zay resaka zay fa mbola ho avokoa ny resaka mahakasika ny fiandrianam-pirenena rehefa avy eo rehefa miresaka fiandrianam-pirenena de ny maha izy antsika mihitsy ny fireharehana amin'ny maha malagasy